Alléluia. Saotrany tompontsika fa mbola afaka manatrika an'ity fotoana ity indray izay fotoana afahantsika mandray fampianarana tsy misy kilema moa dia faly ihany koa miarabanareo izay manaraka anay mivantana amin'izao fotoana izao androantsika dia sy amin'ny heriny andre loha hevitra spécial kely satria raha ny tena tokony ho izy aza tokony mitanora moa zany izay iroso amin'ny fanambadiana no tena anisan'ny tena tokony iaino an'ity toriteny ity fampianarana ity ny androany sy ny amin'ny heriny fa na izany aza tsara ihany mafantatra ho antsika raha lehibe ihany koa na efa manambady aza no ahafahantsika mafantatra ny amin'ny fampianarana tsy misy kilema. Loha hevitra izay resana androany dia mahakasika ny hoe ny fanambadiana dia manasantsika indray hanokatra ny fotsika amin'ity androany ity satria misy fanambarana ilay izy misy taridalana manokana ilay izy ho an'ireo izay indrindra hoe ireo ikasa mbola iroso amin'izany dia zava-dehibe ny mahafantatra hoe inona ny planin'ny tompo ao anatin'izay taridalan'izay. Otsika hiaraka hivavaka androany. Jesosy eo misaotra anao zay ny amin'ity fotoana androany ity ahafahana indray mivory eto miangona eto Andriamanitra andreny amin'ny fampianarana tsy misy kilema izay anao Andriamanitra. Mangataka aminao izahay mba hanokatra ny maso ny fonay ianao ny masom-panahinay ahafahanay midiserne mamantatra ny sitraponao Andriamanitra amin'izao vaninandro faran'izao amin'ny lafim-piainana rehetra satria ny fampianarana tsy misy kilema tokoa raha ny nambaranao tamin'ny Timoty nambaranao tamin'ny Titosy dia tena mahakasika ny lafim-piainana rehetra mihitsy izany tompo. Misy karazana fomba fiaina izay takinao mba hiainan'ny kristianina amin'izao vaninandro faran'izao ka androany tompo ao anatin'izao fampianarana tsy misy kilema izay horenesinay izao dia ny momba ny fanambadiana sokafo ny fonay tompo ahafahanay mamantatra ny sitraponao amin'izao vaninandro faran'izao mamantatra ho an'ny zanakay zany na ho an'ny tanora ny fiangonana zany mba ho fantatra izy ireo inona ny sitraponao ao anatin'izany fampianarana tsy misy kilema izany. Misaotra Jesosy eo averina aminao ny voninahitra rehetra. Alleluia, amen. Mialohan'ny andrenesantsika fampianarana dia andaontsika hideran'ny tompo androany. Amen. Manasantsika hitsangana amin'izao fotoana izao. Feno afalina ny foko ka te hiterana nomena wira vaofa vavao tikony mideranao mankalasa mianaranao miara-manandrapeo miara-mira ny atsaranao tikony mideranao
mankalasa ny anaranao miara-manandrapeo miaramira ny atsaranao. Alleluia. Tompo, mbola nandratra anao ihany izay androany dia apetraka amin'ny toeranao ianao androany fa sasianao ny tompony rehetra tompo dia ianao rery ihany mendrika ho terenay androany. Tompo ny herinao mihoatra izao rehetra izao ka ny famindramponao manerana ny tany tsy misy azo arina tsy misy azo arina mifatsarana fa ho mandraky izay tompo mandraky izay ny fiandria ilatsika ihany zay n'androany. Takatray ny fahalebiazanao tompo. Alleluia, alleluia, alleluia. Mitraponao manerana ny tany tsy misy azo arina minifatsarana Nandratrazy androany tompo misandraty anao tompo misandratami ny avo indrindra
eo anilanao ihany Jesosy ny irinay Jesosy. Eo anilanao ihany Jesosy ny fanirinay Jesosy. Noho izany Jesosy dia mbola te hialoko ao ambany elatrao androany. Alleluia. Ambany elatrao no tiako hitoerana. Raha tojo tafidran'ny fiainako, tsy misy toerana afa-tsy ho antoka. Fa eo aminao, fa eo aminao no iriko. Eo anilanao no tiako, Tompo matoky aho. Fa mialoka aminao ny tanànao no manodidina. Ireo tebiteby ny fo dia angina voko mitsatra ambany elatrao rayo. Ambany elatrao no tiako hitoerana. Tsisy toerana hafa azo antoko tompony zao ambany elatrao. Alleluia, alleluia, alleluia. Jesosy io, tsy misy toerana hafa, tsy misy toerana afa-tsy ho antoka. Fa eo
à tous. Miarabantsika rehetra, Bon après-midi. mirary tolakandro mahafinaritra ao antsika. Joie cet après-midi d'être dans la maison du Seigneur. Faly ve nareo amin'ity tolakandro ity atao an-tranon'Andriamanitra. Et nous pouvons vraiment nous réjouir Ary afaka tena mifaly tokoa isika quand le Seigneur nous rassemble rehefa manangona antsika ohatr'izao ny tompo a, pour un but. ho anatanjona Je anankiray. suis sûr que beaucoup d'entre vous sont venus là Ary heveriko a fa ny ankamaroantsika izay tonga eto a dia tonga miaraka amin'ny fiandrasana ao anatin'ny fotsika. d'une intervention de Dieu, Fiandrasana ny fidiran'Andriamanitra ny de tsehatra pouvoir ressentir son cœur. ahafahantsika matsapa ny fony. C'est ça, je pense, qui est la chose la plus importante. Ary heveriko hoe izany no tena zavatra lehibe indrindra, C'est de pouvoir ressentir le cœur de notre Père Céleste. dia ny atsapantsika ny fon'ilay raintsika izay any an-danitra, ny fon'i Jesosy Celui du Saint-Esprit, sy ny an'ny fanamasina qui sont là pour vraiment nous aider izay tonga eto a nampy à atsika grandir. hitombo. Et dans nos cœurs, nous reconnaissons leur présence. Ary ao anatin'ny fotsikatsika dia mahafantatra ny fanatrehan'izy ireo a, ny fidiran'izy ireo an-tsehatra eo amin'ny fiainantsika. Azany ny tanjona D'être sauvés, ny amin'ny namonjenantsika pouvoir servir Jésus de tout notre cœur. ka ahafahantsika manompo ny tompo amin'ny fotsika manontolo. C'est le temps. Izao ny fotoana Et je veux simplement vous rappeler ary te hampatsiahanareo fotsiny aho a, de ne pas oublier mba tsy hanadino des moments où Dieu est intervenu dans nos vies. an'ireo fotoana izay nidiran'Andriamanitra ny tsehatra teo amin'ny fiainantsika. C'est vrai que souvent nous pouvons oublier, Marina tokoa fa indraindray a manadino isika ne pas prendre cas, ka tsy manome lanja azy ireny, mais c'est important pour nous de nous rappeler. fa zava-dehibe loatra ao antsika ny atsarovantsika an'izany a, Notre nouvelle naissance, hatrany amin'ny andro izay naterahantsika indray, a manifesté son amour envers nous izay nanehoan'i Jesosy ny fitiavany et il tamintsika a saisi notre cœur dia nambabo ny fotsika izy tamin'izany a, et il a fait tant de miracles, dia nanao fagakana maro tamintsika izy a, fanasitranana, visions, famatsiana, libération fanafahana dans chacune de nos vies. teo amin'ny fiainantsika tsiraray avy. Et il ne va pas arrêter là. Ary tsy hijanona treo anefa izy a, Mais rappelons-nous fa aokontsika atsiaro a les interventions du Seigneur dans notre vie. an'ireo fidiran'Andriamanitra ny tsehatra teo amin'ny fiainantsika maro izany a, Ranimer notre foi. fa afaka amelona finoantsika tokoa izany a. Des épreuves qui nous tombent là-dessus. Indraindray misy fitsapana izay tonga eo amintsika, Mais nous savons ce que Dieu a déjà fait dans nos vies. fa fantatsika kosa ny zavatra efa nataon'Andriamanitra ao Et antsika, il ne nous oublie pas. ary izy dia tsy mba manadino Il antsika, va encore intervenir par des miracles dans notre vie. ka mbola hiditra ny tsehatra amin'ny alalan'ny fahagakany eo amin'ny fiainantsika hatrany Nous izy. pouvons si facilement marcher dans ce monde Indraindray mora amintsika mandeha eto amin'ity izao tontolo izao ity a, et vivre comme le monde, ka miaina araka izao tontolo izao, accablé par les circonstances de la vie. ary voasarangotry ny rehaka izao fiainan'izao isika. Mais ce n'est pas ce genre de vie que le Seigneur a réservé pour nous. Fa tsy karazana fiainana tahaka izany mihitsy no manomtompo antsika, Nous sommes un peuple fa isika dia vahoaka jeté, izay navotana, un peuple séparé vahoaka natokana pour le Seigneur, ho an'ny tompo, et il ne nous laissera jamais tomber. ary tsy hamela antsika ho rery mandrakizay izy. Qu'importe vos épreuves, Izany no antony na inona na inona fitsapana andalovanao, qu'importe les persécutions, na inona fanenjehana andalovanao, mais sachez que Jésus et les apôtres qui ont écrit le Nouveau Testament fa aoko fantatra ao fa Jesosy ireo apôstôly izay nanoratra ny testamenta vaovao a, ont vu que tout cela était normal et de ne pas considérer ça comme étrange. dia efa nanambaran'izany dia meloa izy ireo a, ka tsy tokony ho taitra isika manoloana an'izany zavatra rehetra mitranga izany, C'est absolument normal pour nous les chrétiens fa normal be zany ho antsika de kristianina traverser des moments difficiles, ny mandalo fotoan-tsarotra, ny fanenjehana, fitsapana, nous fizantoetra, savons dans notre cœur fa fantatsika kosa ao qu'il anatin'ny y a un fotsika but derrière tout cela. fa misy tanjona ao ambadika reny rehetra Comme reny. l'apôtre Paul dit à Timothée, Ary araka ny tenin'ny Paoly tamin'ny Timoty a,
Il a dit Dieu m'a délivré de toutes choses. Ozy isy Andriamanitra nafaka tamin'izany rehetra La zany. délivrance de Dieu Ny fanafana avy dans amin'Andriamanitra les moments les plus ténébreux. ao anatin'ny fotoana faran'izay maizina indrindra, ilay sarotra indrindra, mafy indrindra, ao anatin'ny fizahan-toetra sy ny fitsapana, ny fijaliana, fa Andriamanitra dia mitoetra ho Il matoky ne manquera pas de manifester sa grâce. ary tsy hitsatra ny eo ny fahasoavany amintsika izy. Amen. Ça, la foi que nous portons dans notre cœur, Azany ny finoana izay itsika ao anatin'ny fontsika l'espérance, sy ny fanantenana l'espérance des jours glorieux. an'ireo andro ny voninahitra Jésus. miaraka amin'i Jesosy. Fa eo anelanelan'izany Seigneur Jésus. mila manompo ny tompo On isika, met de côté les choses qui nous accaparent. ailakitsika mihitsy ny zavatra izay mety maka ny fotoanantsika, Et on laisse le Seigneur nous libérer. dia mamela ny tompo isika hanafaka atsika, Afin que l'Église, le royaume de Dieu, mba hahafahan'ny fiangonana sy ny fanjakan'Andriamanitra notre vie. dia ho zany ane no antom-pisa On itsika. ne doit pas, en tant que chrétien, vivre pour aucune autre première Tsy motivation. tokony ho afaka ohatran'izany lahara-pameana ho atsika izay mandrisika atsika, Primary motivation. Mais notre motivation première, fa ny zavatra tokony handrisika atsika voalohany a c'est de servir Jésus. dia izao hoe ny hanompo an' Jesosy, Ne jamais oublier. ka tsy hanadino mandrakizay C'est ça le plan de Dieu. fa izany ny Et on travitr'Andriamanitra. doit sortir de notre sommeil, Ary mila miala ao anatin'ny torimasontsika sortir isika, de notre confort, miala anatin'ny fahazarantsika, des situations de la vie anaiky an'ireo tranga miseho amin'ny fiainana, et faire confiance au Seigneur. dia atoky an'ny tompony amin'izany, Il nous aime tellement. satria tiantsika loatra izy, Il a des plans merveilleux pour nous. manana drafitra mahafinaritra ao antsika Donc izy. on va continuer ce matin, cet après-midi plutôt, Ka noho izany mbola hitoy antsika amin'ity tolakandro ity sur un des thèmes de hiresaka l'enseignement momba ny ray amin'ireo loha hevitra izay hita ao anatin'ny fampianarana tsy misy On va kilema. parler d'un sujet qui, je pense, doit être vraiment communiqué. Hiresaka loha hevitra anankiray isika izay veriko hoe tena mila resahana sy apita izany Afin que les chrétiens ne dépendent pas sur la manière que le monde conçoit les choses. mba tsy hahafahan'ny kristianina lasa hiantehatra na hiankina amin'ny fomba fijerin'izao tontolo izao ny zavatra sasatsasany. Vous savez, dans la vie d'un couple, Hitanareo amin'ny fiainam-pivady et nous voyons dans le monde chrétien aujourd'hui ary hitantsika eo amin'ny tontolo kristianina ankehitriny qu'il y a eu beaucoup d'interférences, fa maro ny fifangaroana, beaucoup d'investissements, maro ihany koa ny famatsiana malheureusement selon le style, l'esprit du monde. izay mampalahelo moa fa mifanaraka amin'ny fomba sy ny fanahin'izao Et tontolo izao zany malheureusement encore, l'Église a été embarquée là-dedans. ary indrisy ihany koa fa mbola voataona ao anatin'izany fiangonana, Mais c'est très important pour nous de pouvoir ressentir et de fa connaître mbola zava-dehibe loatra hatrany ny hatsapahantsika sy hamantarantsika ny fon'ny tompo concernant le mariage. mahakasika ny fanambadiana. Et je veux vous partager cela aujourd'hui. Ary tia hizara aminareo an'izany androany Commencez à vous partager ça. hanomboka hiresaka aminareo an'izany raha ny marimarina Et kokoa. même s'il y a des choses qui sont dures à recevoir, Ary na dia misy zavatra aza somary mafy ny mandray azy mais c'est une communication sans aucune accusation envers quiconque. kanefa zavatra pitsy zany tsy misy fiampanganana izaniza Or condemnation. na fanameloana an'izaniza, Et surtout pas dans un esprit de légalisme. ary indrindra tsy ao anatin'ny fanahy mandalandalana zany. C'est vrai, Marina tokoa, non pas dans un esprit de légalisme, tsy ao anatin'ny fanahy mais mandalandalana, en même temps, il ne faut pas dépasser les limites de la parole fa ihany koa isika tsy hihoatra ny fetra izay apetraka ny tenin'Andriamanitra et se soumettre à la vérité. ka hanaiky ny famarinana isika. La vérité sur ce sujet, Ny famarinana ao anatin'io loha hevitra io bien mentionné dia tena voatonona mazava tsara dans le Nouveau Testament, ao anatin'ny testamenta pour ceux vaovao qui vivent sous la nouvelle alliance. ho an'ireo olona izay miaina ty amin'ny fanekena vaovao, Différente de l'ancienne, izay samy hafa amin'ny fanekena nous taloha. allons essayer de parcourir tout cela. Dia ezaka isika hijery an'izany rehetra zany Et la première chose que je voudrais vous parler, c'est que
Il y a une seule définition du mariage, il n'y en a pas deux. Ary ny zavatra voalohany ho resahako aminareo dia izao hoe tokana ihany ny famaritana ny amin'ny atao hoe Une fanambadiana. seule et unique définition du mariage. Famaritana iray tokana ny amin'ny atao hoe fanambadiana. Une seule union reconnue par Dieu et établie par Dieu lui-même. Firaisana tokana izay eken'Andriamanitra ary napetrak'Andriamanitra izy tenany mihitsy. J'ai essayé de trouver quelque chose aujourd'hui. Niezaka nanao fikarohana kely androany a. Qu'est-ce que le Larousse et le petit Robert? Hoe inona no afaka natao Larousse sy Petit Robert, zany hoe ireo dictionnaire rakobolana amin'ny teny frantsay a. Cambridge, hein? Ireo rakobolana amin'ny teny frantsay zany a. Et je Dictionnaire. voulais savoir quelle était leur définition du mariage aujourd'hui. Dia tiako ny fantarina zany hoe inona no mba hamaritana izy ireo ny amin'ny atao hoe fanambadiana ankehitriny. Comparé à leur définition d'antan. Raha ampitahana ny amin'ny famaritana an'izany a hatramin'ny fahagola zany. Et je savais ce que j'allais trouver. Dia tonga dia fantatro ny zavatra ny andrasako. Je savais exactement ce que j'allais retrouver. Tsy gaka zany fa tonga dia fantatro ny zavatra Vous ny savez ce que le andrasako. petit Larousse vous dit aujourd'hui? Hainareo ve inona ny ambaran'ny Larousse ankehitriny? Depuis 2014. Nanomboka teo amin'ny édition-na 424 Le nakaty zany a. mariage est une union, Dia zao hoe ny fanambadiana dia firaisana un homme et une femme, eo amina lehilahy sy vehivavy anankiray ou même en deux personnes du même sexe. na eo amin'ny olona anankiroa izay mitovy fananahana. Le petit Larousse, Zay ny ambaran'ny Petit Larousse, Larousse kely, Petit Larousse. rakobolana kely, Larousse. la vraie définition, la seule définition du mariage, Fa ny famaritana tokana ny amin'ny atao hoe fanambadiana c'était reconnu par Dieu, izay eken'Andriamanitra By God. et l'union entre un homme et une femme. dia ny fikambanan'ny lehilahy sy vehivavy anankiray. Parce que la définition du mariage par Dieu est Satria une ny- union entre un homme et une Satria ny femme. famaritana ny amin'ny atao hoe fanambadiana amin'Andriamanitra dia fikambanan'ny lahy sy ny vavy ihany. Autre union ne peut pas être considérée comme un mariage. Ka ny fikambanana hafa ankoatran'izany dia tsy azo raisina hoe fanambadiana. Nous, le peuple de Dieu, nous avons besoin d'être clairs à ce sujet. Ary mila mazava tsara tsika vahoaka an'Andriamanitra mahakasika an'izany loha-hevitra izany a. Parler, We must Tsy menatra miresaka ne pas an'izany, avoir peur d'en parler. tsy hatahotra ihany koa hiresaka Donc, la an'izany. première chose à établir, Ka noho izany zavatra voalohany mila apetraka dia le izao seul mariage fa ny fanambadiana tokana que Dieu considère izay manan-kery amin'Andriamanitra, izay Andriamanitra izy tena ny nametraka azy, union entre un homme et une femme. dia ny fikambanan'ny lahy sy ny vavy irery ihany. Deviennent le mari et la Izay femme. mpivady ny antsoina azy ireo a dia lehilahy sy vehivavy. Surtout pas compromettre, Araoka isika tsy hanao marimaritra iraisana essayer de s'aligner ou de comprendre. ka ezaka hifanitsy a sy hatakatra align ourselves with what is being happening. Il faut s'opposer. We must ka lasa hanohitra. Il faut avoir aucun compromis à ce Tsy sujet. tokony manao marimaritra iraisana mihitsy tsika manoloana an'izany loha-hevitra izany a, ary mila mazava tsara isika. Absolument très clair. Mila mazava tsara tsika ny amin'izany. Pas d'ambiguïté, Tsy hisy a fifanjevona, compromis. tsy hisy marimaritra iraisana. On est d'accord? Ao a, Clair pour tout le monde? mazava amintsika rehetra ve zany? Des enfants de Dieu. Zanak'Andriamanitra avokoa tsika rehetra. Nous allons lire le livre de la Genèse. Dia maka ny boky Genesistsika itsika naporofona an'izany a, Chapitre 2. ny toko faharoa, Que nous connaissons très bien, mais c'est important pour tous ceux qui nous écoutent. We all en know ligne, this very ceux well. qui écouteront, izay fantatsika tsara ty andiny ty a fa zava-dehibe a ho an'ireo olona izay iaino a sy mbola iaino, bien informés à ce sujet. mba hanapahalalana tsara manoloana n'ity Nous loha-hevitra allons ity, rester, demeurer dans les paramètres de la parole de Dieu. fa hitoetra hijanona isika ao anatin'ny fitsipiky ny tenin'Andriamanitra, Et on ne va pas s'écarter. fa tsy hanalavitra na hivoana isika zany a, The word of God. Et Ti on va vona faire isika. confiance à l'Esprit du Seigneur pour nous éclairer fa tokony fanahy tompo kosa isika mba hanazavatsika et de comprendre clairement le cœur du Seigneur, le plan du Seigneur. ka hatakarantsika mazava tsara ny fon'ny tompo sy ny drafitry ny Alors tompo. nous lisons dans le livre de la Genèse au chapitre 2, Ny Genesis toko faharoa ny vakintsika zany, verset 24. andininy 720.
C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Ary noho izany lehilahy dia andao ny rainy sy ny reny ka hikabana amin'ny vadiny dia ho nofiray ihany ireo. Ça, c'est la définition de l'union Io zany ny famaritana firaisana du mariage entre un homme, na ny fanambadiana eo amin'ny lahy sy ny vavy, entre un homme eo amin'ny lahy et une femme. sy ny vavy. Donc l'homme quittera son père et sa mère, So the man Ka noho izany a lehilahy andao ny rainy sy ny reniny a à sa femme et ils deviendront une seule chair. ka hikambana amin'ny vadiny dia ho nofiray ihany ireo. Et si nous lisons dans l'évangile de Matthieu, Dia raha mamaky indray tsika eo amin'ny filazantsara Matio a, ce même texte est repris par Jésus. dia hitantsika fa io andiny io ihany a no nalain'i Jesosy avy eo. Au chapitre 19, in chapter Matio 9, 7:20 a, nous lisons le verset 3. dia ny andininy fahatelo vakitsika. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Ary nisy fariseo anatinazy dia nakafanahy azy hoe mahazo misaotra na misaraka amin'ny vadiny va ny lehilahy noho izay rehetra entiny hampangany azy na inona na inona. La réponse de Jésus est catégorique. Ary tsy azo hivalozana ny valitenin'i Il Jesosy. répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ary izy namalaka nanao hoe tsy mbola novakianareo va ny teny fa izay nahary azy tamin'ny voalohany dia nahary azy ho lahy sy vavy ka dia nanao hoe ary noho izany lehilahy dia andao ny rainy sy ny reny ka hikambana amin'ny vadiny ary dia ho nofiray ihany izy roa. Ainsi, ils ne sont plus deux. Ka dia tsy ho roa intsony izy. Ainsi, ils ne seront plus deux, Ka dia tsy ho roa intsony izy mais ils sont une seule chair. fa nofiray Que ihany. l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Koa amin'izany izay nampiresin'Andriamanitra dia aoka tsy ampisarahin'olona. Une réponse on ne peut plus claire. Tena tsy misy valiteny mazava mihoatra noho izany angamba. Mais les disciples vont revenir à Jésus pour lui parler de l'Ancien Testament après la chute de Fa l'homme. niverina nanatona sy ny resaka tamin'i Jesosy momba ny testamenta taloha indray mpianatra nanontany momba an'izany a tao aorianan'ny fahalavon'olombelona. Depuis que Adam a péché, Izany hoe tao aorianany nanotany Adama il zany s'est retiré du plan de Dieu. he came dia out niala from the tamin'ny plan of drafitr'Andriamanitra God, moa withdrew izy from a. the plan of God. Et c'est à cause de cela que Jésus dit, Ary noho izany na tonga Jesosy ny pourquoi teny Moïse a permis ny antony namelan'ny Mosesy a que l'homme répudie sa femme. fa afaka misaotra na misaraka amin'ny vadiny lehilahy a noho ny amin'ny antony maro Mais le samihafa. passage est clair, Fa mazava ty andiny ity comme quoi que toy izao hoe le mariage est entre un homme et une femme, deux deviennent. fa zao hoe ny fanambadian'ny lehilahy ray sy ny vehivavy ray a dia mahatonga azy ireo ho nofo ray ihany. Jésus leur dit, Ary nilaza tamin'izy ireo Jesosy, l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni ou a joint. koa amin'izany ozy izy izay nampiresin'Andriamanitra dia aoka tsy ho ampisarahan'olona. Donc, Noho ça, izany a ce qu'on vient de lire, io vao nivakitsika teo io a le plan de Dieu. dia io no trafitr'Andriamanitra. Le plan de Dieu. Io no trafitr'Andriamanitra. Dieu est le divorce. God Alan'Andriamanitra ny Il n'y a fisaraha-panambadiana. pas dans le cœur de Dieu aucun plan pour lui in ou God's alors heart, pour un homme et une femme de se Tsy séparer. misy drafitra mihitsy zany na dia ny kely monja aza ao am-pon'Andriamanitra hoe hisarahany lahy sy ny vavy. On voit par la suite Fa ho jerentsika kely avy eo a petite dérogation. fa misy fahafahana tena kely a ahafahana miala ao anatin'izay fitsipika izay zany a. allows Mais nous avons besoin de comprendre Fa mila azontsika mazava tsara kosa dans nefa le cœur de Dieu, fa ny ao ni am-pon'Andriamanitra l'homme ni la femme est supposé de se séparer. na ny lehilahy na ny vehivavy a dia tsy natao hisaraka izy ireo. Et
cette même phrase Ary io andiny io ihany a va être reprise par l'apôtre Paul dia alain'ny apôstôly Paoly indray dans l'épître aux Éphésiens. ao amin'ny epistily ho an'ny Efesianina. On va lire. Vakitsika zany a. Read it. Éphésiens chapitre 5. Efesianina toko 5. Alors, on va lire juste le bout. Allons lire le verset 25. Ndao vakitsika ny andiny 5:20 ary. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Ianareo lehilahy tiavany vatinareo dia tahaka ny tiavan'ny Kristy ny fiangonana ka nanolorany tenany amonjy azy. Afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Mba hamasina azy amin'ny anadiovany azy amin'ny rano fanasana amin'ny teny, Pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. mba ho raisiny ho an'ny tenany zany ho fiangonana malaza tsy misy pentipentina na fiketronana na izay toy izany fa mba ho masina sady tsy misy tsiny izy. Donc c'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Dia tahaka izany koa ny lehilahy tokony ho tia ny vadiny tahaka ny tenany ihany, izay tia ny vadiny dia tia ny tenany. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, Fa tsy mba nisy olona tsy tia ny nofiny, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. fa mamelona sy mitaiza azy dia tahaka ny Kristy amin'ny fiangonana. Parce que nous sommes membres de son corps. Fa momba ny tenany isika. Et là, Paul vient dire, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Dia eo amin'izay zany Paoly mamerina an'ilay andiny hoe ary noho izany lehilahy dia andao ny rainy sy ny reniny ka iray amin'ny vadiny ary dia ho nofo ray ihany izy roa. Shall become one flesh. Donc en ce qui concerne Dieu, il y a un seul plan. Ka noho izany amin'Andriamanitra dia drafitra tokana no misy, One plan. Surtout pour ses enfants, indrindra ho an'ny zanak'Andriamanitra, ho an'ny vahoakan'Andriamanitra, frères et sœurs en Christ. reo rahalahy sy anabavy ao amin'ny Kristy. Et cela est possible, Ary possible zany a, nous voyons dans la parole de Dieu, rehefa mijery ny tenin'Andriamanitra isika, que Dieu ne va jamais nous demander quoi que ce soit fa Andriamanitra dia tsy hangataka ninina que amintsika nous pourrons accomplir izay tsy ho vitantsika par sa grâce. raha tsy noho ny fahasoavany. Et là, Dieu a été clair au commencement. Ary teto Andriamanitra tany am-piandohana dia efa nazava izy a, dia mbola nalainy Jesosy zany andininy zany a, Ses disciples, mba hanazavan'ny mpianany a, parce que dans le temps de la première église, les pharisiens se mariaient, divorçaient, avaient plusieurs femmes. satria ireo fariseo dia nanambady vehivavy betsaka ary ny saram-panambadiana matetika tamin'ny andron'ny fiangonana C'est voalohany, certainement que cela était connu. ary tsy izoviana amin'ny olona intsony zany Les a, disciples de Jésus le savaient très bien fantatra ireo mpianatry Jesosy tsara izany a, Knew this very well. et ils voulaient un dia éclaircissement. nitady fahazava-tsaina izy ireo nanoloanan'izany. Ka noho izany Andriamanitra Le mariage dans l'Ancien Testament, avant le péché, dia efa nametraka ny fanambadiana izy tany amin'ny testamenta taloha ny alohany nanontany olona. Amen. Jésus reprend la définition du mariage. Dia nalainy Jesosy indray fa maritana an'izany fanambadiana zany a, Paul reprend lui aussi la définition du mariage. dia mbola nalain'ny apôstôly Paoly ihany koa zany famaritana ny fanambadiana izany. Amen. Amen. C'est clair. Mazava zany e. Pourquoi dans le cœur du Seigneur, Zany no antony ao am-pon'ny Tompo sous la nouvelle alliance aujourd'hui, tia amin'ny fanekena vaovao ankehitriny a, le plan de Dieu, c'est qu'un mari et sa femme, en tant que des enfants de Dieu, demeurent ensemble jusqu'à la mort. dia izao hoe nidrafitr'Andriamanitra ho an'ny lehilahy sy vehivavy amin'ny mazanak'Andriamanitra azy ireo a, dia nitoeran'izy ireo a iray a tsy saraka Ça, mandrapahafatin'izy c'est le ireo. plan de Dieu. Ary zay ny drafitr'Andriamanitra. Mais on va voir qu'il y a certaines choses qui vont entrer dans Fa ho l'équation jerentsika fa misy zavatra sasatsasany lasa tafiditra ao anatin'izay kajy izay,
bouleversement dans les familles, izay iteraka fitsombadiana eo anivon'ny tokantrano dans les couples chrétiens, eo anivon'ny mpivady kristianina malheureusement, ary mampalahelo moa pour zany a ceux qui s'éloignent du plan de Dieu et qui ne veulent pas servir le Seigneur selon les conditions du ho Seigneur. an'ireo olona izay te hanalavitra ny dravitr'andriamanitra sy te hanompo ny tompo mifanaraka amin'ny fipetrapetraky ny tompo Ses instructions à lui, fanaraka amin'ny toro lalan'ny tompo a il nous promet fa andriamanitra anie tena mpanantena qu'un antsika mari e et une femme resteront ensemble jusqu'à la mort si nous suivons ses instructions. fa ikambana mandra-pahafaty ny lehilahy sy vehivavy anankiray a raha ohatra ka manaraka ny toro lalan'ny C'est pas ce tompo que marina nous izy voyons ireo dans l'église aujourd'hui dans le fa monde. tsy zany anefa ny zavatra hitantsika eo anivon'ny fiangonana sy zao tontolo zao ankehitriny Pas du tout ce que nous voyons. tsy zany velively ny Et hitantsika nous savons, nous ankehitriny l'avons mentionné plusieurs fois. ary efa nanonona ombienombieny isika Plusieurs fois ombienombieny ny lazantsika que le divorce dans l'église aujourd'hui est en compétition fa ny avec le fisarahampanambadiana hitantsika eo anivon'ny fiangonana ankehitriny dia tena mifaninana amin'ny rafitra misy eny amin'izao tontolo zao mihitsy pour n'importe quoi. misaram-panambadiana amin'ny tsy antony kristianina Mais nous voulons voir, ressentir que le cœur du fa Seigneur, isika kosa te ahita sy atsapa fa ny fon'ny tompo a c'est que le mari et la femme is that demeurent unis ensemble jusqu'à la mort les sépare. dia zao hoe hitoetra ikambana tsy saraka mandra-pahafatin'izy ireo any lehilahy sy ny vehivavy Donc le plan, ka noho izany ny c'est que drafitra seule la mort sépare un mari et une femme is that dans le cœur du Seigneur. ka noho izany ny drafitra ao am-pon'ny tompo dia zao hoe ny fahafatesana rery ihany no ampisaraka ny lahy sy ny On vavy voit encore une fois dia mbola ho jerentsika hatrany a plus tard. later ao on, aoriana Parce ao que quand on parle du mariage, satria rehefa miresaka fanambadiana il y a isika séparation dans la vie de plusieurs, dia misy fisarahana eo anivon'ny fiainany maro a plusieurs. misy fisaraha-panambadiana eo amin'ny fiainany maro a Il y a remariage dans la vie de misy plusieurs. fanambadiana indray eo amin'ny fiainany maro a Quand on parle de ce sujet, ka noho izany rehefa miresaka an'izay loha hevitra zay tsika quatre éléments dia hitantsika fa misy singa anankiefatra qui existent dans le corps du Christ. izay hita eo amin'ny tenany kristy a ary mampalahelo indrindra izany a dia zao hoe manambady a dia misaraka misaram-panambadiana dia verina manambady indray remarriage. Mais c'est pas le cœur du Seigneur. fa tsy fon'ny tompo mihitsy izany e Pas le plan du Seigneur. tsy drafitra ny tompo mihitsy Un mari et izany une femme chrétienne doivent honorer Dieu et glorifier Dieu dans le mariage. fa mpivady kristiana dia tokony hanaja sy hanome voninahitra an'andriamanitra ao anatin'ny fanambadiana izy ireo Chute pour les autres. aoka tsy tonga vato misakana na fatafitonana ho an'ny hafa izy ireo Qui doit être porté dans l'église doit être très clair. ary mila mazava ny fampianarana manoloana an'izany tokony entiny eo anivon'ny fiangonana Dieu, sous l'ancienne alliance, est le divorce. fa andriamanitra hatrany amin'ny fanekena taloha dia mankahala ny Et fisaraha-panambadiana que dans son cœur, ary ny ao am-pony a place pour le divorce. dia tsy misy toerana ho amin'ny fisaraha-panambadiana Que ça a été son plan depuis le début. satria efa zany ane ny drafiny hatrany am-piandohany Dans Genèse chapitre 2. tsaronareo ve ny genesis toko faharoa teo Donc dans l'Ancien Testament, ka noho izany tany amin'ny testamenta taloha Dieu a une dérogation. dia ohatrany hoe nanome alalana kely zany andriamanitra andikanan''izay fitsipika izay Et Moïse va être l'interprète de Dieu ary mosesy a no solombavan'andriamanitra pour permettre mba hamela le divorce ny fisaraha-panambadiana dans la vie du peuple d'Israël. hitranga eo amin'ny fiainan'ny vahoakan'i He Israely allows divorce amongst the Israelites. Le problème de l'Église aujourd'hui, c'est qu'on veut prendre ce que Dieu a permis dans l'ancienne alliance pour venir s'attacher dans la nouvelle alliance. fa ny olona amin'ny fiangonana ankehitriny dia te haka an'izay trangan'iseho tany amin'ny testamenta taloha izay izy ireo ka ampifamatorana izy ireo aty amin'ny fanekena vaovao To be able to do that under the new covenant. Parce que sous l'ancienne alliance, satria tany amin'ny fanekena taloha un homme, un mari pouvait répudier sa femme pour maintes raisons. dia afaka saotra ny vady ny lehilahy noho ny amin'ny tsy antony zany e Et les disciples voulaient savoir qu'est-ce que Jésus pensait. And the dia disciples tia mba wanted to hahafantatra know ny what hevitry jesosy zany ny mpianatra teto Gloire à Dieu que sa réponse a été très. thanks fa isaorana ny tompo fa tena nazava ny valiteny nomeny jesosy
Et c'est ça que nous avons besoin premièrement de retenir. Zany mila azomintsika voalohany indrindra Du aloha Seigneur sur ce sujet. ny fon'ny tompo amanoloana an'izay loha hevitra izay. C'est pourquoi quand les chrétiens se marient aujourd'hui, Zany no antony hoe rehefa mifanambata ny kristianina ankehitriny ils a ont besoin de saisir dia mila azon'izy ireo aloha quel est le plan de Dieu pour leur vie. hoe inona ny drafitr'Andriamanitra ho an'ny fiainan'izy ireo. Ils ne doivent pas Tsy tokony izy laisser ireo des portes ouvertes, des fenêtres ouvertes anokatra varavarambe na ny varavarankely a Windows to remain open. quand ça ne va pas. rehefa tsy mety a tsy milamina zany ny tokantrano a Non, tsy a depuis le début, fa hatrany am-piandohana les instructions sont claires. dia efa nazava ny torolalana Un e chrétien, ho ana zatovolahy kristianina anankiray a une jeune chrétienne. izay te hanambady zatovovavy kristianina anankiray. Marry a young Christian girl. Vous avez bien entendu ce que j'ai dit? Erinareo tsara hoe zavatra nyteneniko teo? Pour un jeune chrétien, Ho ana zatovolahy kristianina anankiray une jeune chrétienne, pas une jeune chrétienne. izay hanambady zatovavy kristianina anankiray, tsy zatovavy fotsiny na tanora fotsiny fa zatovavy kristianina zany. Vous savez, même dans l'Ancien Testament, Hitanareo ny amin'ny testamenta taloha Dieu a demandé au peuple d'Israël de posséder le pays. rehefa omen'Andriamanitra tany olovany a ny zanak'Israely a Cela se trouve dans le Deutéronome chapitre 7. ao amin'ny Deutéronomia toko fafito misy Où il va an'izany a le dire, hein. izay ilazany amin'izy Quand ireo vous a allez entrer dans le pays, hoe rehefa tafiditra amin'izany tany zany nareo je ne veux pas I do not dia want tsy que hitrako vous permettez à vos fils et vos filles tsy tiako raha ny zanaka lahy sy ny zanaka vavinareo a daughters de se marier avec ces étrangers. hanambady na hikambana amin'ireo hafa firenen'ireo. Même dans l'Ancien Testament. Jerenareo fa natany amin'ny Et testamenta même dans taloha le aza Nouveau zany a Testament, l'apôtre Paul est clair dans son épître aux Corinthiens. eny fa na dia aty amin'ny testamenta vaovao amin'ny epistily ho an'ny korintiana sy Paoly dia tena mazava 2 tsara Corinthiens chapitre 6. ao amin'ny korintiana faharoa toko fahenina. Pourquoi il n'y a pas de nécessité Ary zany no pour un antony a jeune chrétien ou une jeune chrétienne d'aller dans le monde pour aller chercher un conjoint ou une conjointe. tsy mila mandeha mitady vady eny anivon'izao tontolo izao akory ny tanora zazalahy na ny tanora zazavavy kristianina, Et encore moins sur Internet. indrindra moa amin'ny internet. less on internet. 2 Corinthiens chapitre 6, Korintiana faharoa toko fahenina Chapter 6. verset 14. andininy fa efatra ambin'ny folo. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Aza mety asiana zioka tsy antonona nareo ikambanana amin'ny tsy mino. Believers. Je répète. Averika any a. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Aza mety asiana zioka tsy antonona nareo ikambanana amin'ny tsy mino Car izy quel izy. rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Fa inona no iraisan'ny famarinana sy ny fahotana ary inona no iombonany mazava sy ny Le maizina. Seigneur nous a délivrés des ténèbres. Fa efa nafaka antsika tamin'ny aizin'Andriamanitra Paul dit, araka ny tenin'ny Paoly a, As ao Paul says in amin'ny the book of il Colossians, nous a Book of délivrés de la Colossians, puissance des ténèbres, il nous a He set us free transportés of dans un royaume, le royaume de la lumière. efa nanala antsika tao anatin'ny fanjakan'ny aizina ozy izy izy ka mitondra antsika tao anatin'ny Donc, fanjakany il n'y a mazava. rien de commun entre la lumière et les ténèbres. Ka noho izany a tsisy ombonany mazava sy ny maizina. Donc les jeunes chrétiens doivent savoir Ka noho izany ny tanora kristianina dia mila mahafantatra hoe inona ny drafitr'Andriamanitra. Maintenant, ne venez pas raconter comme quoi que il y a eu un cas finalement, où il y a eu quelques cas. Ka noho izany aza tonga amin'ny tantara amiko amin'izay hoe nisy tranga vitsivitsy Où a le chrétien a été trouvé une jeune personne dans le monde hoe nisy lehilahy kristiana anankiray nitady zatovovavy teny amin'izao tontolo izao et l'a épousée. dia nanambady an'io vehivavy io izy a Les deux servent le Seigneur. dia ankehitriny efa efa samy manompo ny tompo izy roa. Prendre cela comme un exemple, Mofy afaka alaitsika ohatra ilay tahaka izany zavatra comme un izany. moyen pour Fomba anankiray a cautionner ce genre de choses. as a means entsika to- ampanana kely a ny zavatra toy izany hoe anambady olona izao tontolo izao a dia ampandraisiko an'ny tompo izy a dia miara manompo ny tompo izay rehefa avy eo Pas du tout. fa tsy avelively.
Le chrétien qui a été chercher une ou un dans le monde et qui sert le Seigneur aujourd'hui a reçu une grâce spéciale du Seigneur. ny kristianina lehilahy na vehivavy anankiray izay nanambady olona teny amin'izao tontolo izao ka miara-manompo ny tompo izy ireo ankehitriny dia tena nandray fahasoavana manokana. Et on ne vient pas raconter comme quoi que je suis sûr que celle-là ou celui-là dans le monde, il va connaître le Seigneur. Ka aza tonga amin'izay zany milaza hoe ty lehilahy anankiray na vehivavy rainy amin'izao tontolo izao ty dia tsy maintsy mahafantatra ny tompo io. Parce que de toutes les manières, l'Église ne marie pas un chrétien avec satria une na ahoana na ahoana ny fiangonana dia tsy hampanambady kristianina anankiray hoe safidy hanambady tsy mino izy a tsy hampanambady anjany velively ny La fiangonana. parole de Dieu est claire. Fa mazava ny tenin'Andriamanitra, N'allez pas prendre un risque d'aller trouver quelqu'un qui est en dehors du royaume de Dieu. aza mandray riska hanambady olona izay ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra. Ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra tsy mino Il se zany. peut que Dieu soit au-dessus de toutes choses et que ça marche. Mety hoe misy fotoan'Andriamanitra ambonin'ny zavatra rehetra dia mahomby ilay tokantrano. Que le chrétien ou le non-chrétien arrive à connaître Jésus comme je viens de partager. Ka lasa mahafantatra ny tompo ilay olona tsy nino avy eo. Mais on ne va pas se baser là-dessus. Fa tsy iorina ambonin'izany kosa Moi, j'ai dit isika. qu'on va se limiter aux paramètres de la parole de Dieu. Azay na tonga laza teo andaontsika hitoetra tsy voana amin'ny fitsipika izay apetraka ny Pas tenin'Andriamanitra. avec les infidèles sous un joug étranger. Aza mety asiana azy io ka tsy antonona anareo izy isika ambanana amin'ny tsy mino. Amen. Amen. Donc ça c'est basique. Ka noho izany zay zany ny fototra mihitsy zany. On ne doit pas aller en dehors de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Tsy tokony mivoana amin'izay lazain'ny tenin'Andriamanitra isika. Et le mariage Ary ny fanambadiana doit, dia tokony a devrait na raha ny tena tokony ho izy tokony a Be a success. ahomby aux deux chrétiens. ho an'ireo kristianina anankiroa dia ho an'ireo mpivady a lehilahy sy Toutes les vehivavy. instructions sont là. Efa eo ny torolalana rehetra, Il ne faut que de les suivre. manaraka azy ireny fotsiny sisany mila Pourquoi ataontsika. l'apôtre Paul est clair? Izay mahatonga ny apôstôly Paoly tena Absolument mazava. clair dans son épître aux Éphésiens. Nazava loatra izy tao amin'ny epistily Efesianina. Il montre la solution de base. Nasehony antsika mihitsy any vahaolana fototra. Ce qu'il dit dans le 5e chapitre des Éphésiens n'est pas le commencement et la fin d'un succès. Ny zavatra nambarany antsika tao amin'ny bokin'ny Efesianina toko 5 dia tsy hoe fiandohana na fiafarana fahombiazana akory, Mais c'est le fondement pour un mariage But it's de succès. fa io zany ny fototra iorenan'ny fanambadiana mahomby. C'est le fondement même It's the Fototra izy io a succès. iorenan'ny fanambadiana mahomby. marriage. Et si le mari et la femme Raha toka ny lehilahy sy ny vehivavy a se positionnent dans ce mariage, maka ny toeran'izy ireo anatin'io fanambadiana io a, la responsabilité claire selon la parole de Dieu, ka raha samy maka ny anjara toerany mazava tsara izy ireo fanaraka amin'ny il n'y a tenin'Andriamanitra, aucune raison pour une séparation ou un divorce. dia tsy tokony hisy toerana mihitsy ho ana fisarahana sy ny fisaraha-panambadiana tsy misy. Et on ne peut pas mettre la responsabilité sur Dieu, Ary tsy tokony manome tsiny an'Andriamanitra ni isika, sur l'un ni sur l'autre. na ihany koa ny andaniny sy ny ankilany. Or on that one. Mais c'est clair que si chacun prend sa propre responsabilité, It's clear. Fa mazava fa raha samy maka ny anjara toerany tsirairay avy a, l'obéissance et la soumission aux instructions de la parole de Dieu, miaraka amin'ny fakatoavana ny torolalina izay ambaran'ny tenin'Andriamanitra, garantie pour un succès. dia azo antoka fa ahomby ny fanambadiana na mariazy. God has Tsy nanao fahadisoan'Andriamanitra, Non, tsy a, c'est le péché dans le cœur de l'homme fa niota izay ao am-pon'ny olona depuis Adam. hatrany amin'ny Adama. from the fall of Adam. Mais nous, en tant que chrétiens, Fa isika kosa maha efa kristianina ayant été antsika, restaurés, pardonnés, justifiés izay par efa le novana Seigneur, voavela elo ka rehefa nohamarin'ny Tompo, il n'y a aucune raison dia tsy tokony misy que le antony mariage n'a pas jusqu'à la mort. tsy atody ny fanambadiana hatrany amin'ny fahafatesana. C'est pourquoi j'ai dit au début, je ne suis pas là ni pour condamner, That's why I said ni to you, pour accuser Azany personne. na tonga nilaza tany am-piandohana hoe tsy tonga eto a hiampangana nameloka Et je ne an'izaniza, veux pas vous
partager quoi que ce soit sur ce sujet dans un esprit de légalisme, aza tsy te hizaranareo momba zany loha hevitra any ao anatin'ny fanahy lalàna, mais nous devons rester dans la vérité de la parole. fa mila mitoetra ao anatin'ny famarinan'ny ten'Andriamanitra kosa isika. C'est pourquoi un jeune homme et une jeune fille Azany no ateo raha misy tanora zazalahy na zazavavy a, doivent savoir dia mila mahafantatra izy ireo de leur mariage. amin'ny andro ny fanambadiana izy ireo fa mandramaty io. C'est pour jusqu'à que un ou l'autre meure. Zany hoe mandra-pahatonga ny fahafatesan'ny andanina ny ankilany. Mais s'il n'y a pas de mort, And if there's Fa raha mbola tsisy ça fahafatesana doit continuer dia mbola jusqu'à mila la mort. mitohy hatrany io mandra-pahatonga ny fahafatesana. Ça, c'est la parole de Dieu, le cœur du Seigneur. Zany ny ten'Andriamanitra, zany ny fon'ny Tompo. Et malheureusement, Fa ny mampalahelo moa, d'autres éléments qui entrent en jeu. misy singa maro izay lasa mitrantsehatra. Il y a le mari qui ne veut pas prendre sa responsabilité. Eo ny lehilahy izay tsy te handray ny anjara Il andraikiny. y a la femme qui ne veut pas prendre sa responsabilité. Ny vehivavy ihany koa tsy te handray ny anjara toerany. Et il y a souvent un problème d'autorité, de soumission. Dia misy olana zany a eo anivon'ny fahefana sy ny Souvent, on fanekena. analyse un mariage, un couple qui est en difficulté. Ary matetika isika rehefa mamakafaka tokantrano anankiray izay mandalo Nous fotoan-tsarotra, voyons qu'il y a un excédent d'autorité dia mahita isika indraindray a ohatry ny hoe fihoaram-pahefana de la part du mari avy amin'ny lehilahy zany a, ou na une autorité manipulatrice de la part de la na femme. ihany koa fahefana te fehinahy avy amin'ny vehivavy. Une soumission qui n'est pas celle du Seigneur. Fanekena izay tsy avy amin'ny Tompo. Et souvent on parle de soumission avec condition. Ary matetika isika miresaka ny amin'ny hoe fanekena raha na Les fepetra. conditions sont bonnes, la soumission, la femme s'apprête. When the condition Rehefa mety amin'ny vehivavy a ilay fepetra dia vonona ilay vehivavy Les conditions anaiky. sont bonnes. Averika ny hoe rehefa mety ny fepetra, Et le mari prend sa responsabilité envers sa femme. ka rehefa mandray ny anjara ndraiky ny lahy manoloana ny vatiny a, Ça ouvre la porte dia izany manokatra varavarana à la femme ahafahan'ilay vehivavy to be submitted. na anaiky aide. na nampy fotsiny zany zay. C'est pas la raison. Fa tsy tena izay nefa ny tena La femme antony. ne peut pas mettre la raison sur son Ary mari. ny vehivavy anefa tsy tokony hanome tsiny ny lahy mandrakariva. Vous allez étudier correctement la parole de Dieu. Fa raha mianatra tsara ny tenin'Andriamanitra ianareo La a, parole de Dieu. fa raha mianatra tsara ny tenin'Andriamanitra ianareo, Vous allez voir que la femme doit être soumise à son mari. dia ho hitanareo fa mila manaiky ny vadiny tsara tokoa ny vavy, De soumission. miaraka amina foa, De soumission. miaraka amina fo sy toe-po manaiky. Et cela souvent pose. Ary reo foana matetika no hitoeran'ny olana, Mais la femme souvent a la difficulté aussi de se soumettre satria ny vehivavy ihany koa dia manana fahasarotana ny anaiky a, de par une autorité charnelle de la part de son mari. amin'ny alalan'ilay fahefana ara-nofo izay ananany On lahy. a souvent parlé de ces choses. Efa niresaka matetika an'izany zavatra any isika. Suffisamment d'enseignements à ce sujet. Efa maro loatra angamba amin'ny fampianarana mahakasika an'izany zavatra any a, Si l'un et l'autre fa raha toka ny andanina ny ankilany prennent kosa la responsabilité, samy mandray ny andraikiny a, et c'est merveilleux ce que Paul parle. dia mahafinaritra be zavatra ambaran'ny Que Paoly je veux a, vous rappeler satria tiako ampatsehivina anareo que cette relation fa io entre un mari et une femme, fifandraisana misy eo amin'ny lasin'ny vavy io a, elle est comparée dia hoarina izy io a Christ et l'Église. amin'ny Kristy sy ny fiangonana. La seule relation dans la parole de Dieu Ny fifandraisana tokany tao anatin'ny ten'Andriamanitra comparée à la relation entre Jésus-Christ et l'Église, izay hoarina amin'ny fifandraisana ananan'i Kristy amin'ny c'est fiangonana, la relation qu'un mari doit avoir envers sa femme. dia zao hoe ny fifandraisana mila nanany lahy amin'ny vavy. Parce que quand Paul parle que le mari doit aimer sa femme, Satria rehefa miresaka Paoly hoe ianareo lehilahy tiava ny vatinareo, il dit comme Christ a aimé. dia ho sisy hoe tahaka ny tiavan'ny Kristy ny Comme fiangonana. Christ a aimé l'Église. Tahaka ny tiavan'ny Kristy ny fiangonana ho sisy. Ny vavaka ataoko a, Même
maintenant dans mon cœur. eny ankehitriny aza ao anatin'ny foko a Qui ont entendu ce que je suis en train de dire plusieurs fois, firifiry ny lehilahy no efa naharehanjanjatra lazaiko zany imbetsaka mais qui n'arrivent pas à aimer leur femme comme Christ a aimé l'Église. kanefa tsy mahavita mity ny vadin'izy ireo tahaka ny tiavan'i Kristy ny fiangonany Exercent une autorité ka mampiatra fahefana izy ireo a bien au-delà izay miopefy zany de qui leur est permis. mihoatra no izay nangatahana tamin'izy Très ireo mauvaise interprétation de l'épître de Paul au chapitre 11 au verset 3 dans sa deuxième épître. fa maro ny fandikana vilan'ny epistiliny Paoly an'ny Korintiana voalohany toko faraka ambin'ny folo ny andininy fahatelo Qui parle comment izay miresaka hoe Christ est soumis au Père. That Père, le says Père that est le chef de Christ, Christ est le chef de l'homme est le chef. the Father izay manambara fandriamanitra ny lohan'ny Kristy ary Kristy kosa ny lohan'ny lehilahy rehetra ary ny lehilahy kosa ny lohan'ny the vehivavy woman. Malheureusement, souvent les maris prennent ce texte mampalahelo a lehilahy dia mampiasa an'io andininy io a que Dieu les a établis comme l'autorité satria napetraka Andriamanitra ho fahefana izy ireo dans la famille. In their eo marriage, anivon'ny their family, tokantrano a Ils utilisent cela they dia use ampiasain'izy ireo izany a esclaves. ka manandevo ny vadin'izy ireo Les rendre esclaves. They make manandevo ny slaves to their vadin'izy C'est ireo lui qui coupe, qui tranche, qui décide wives. tout. It's his izay everany fa izy no manapaka maso mandidy amin'ny zavatra rehetra Et pour moi, ary hoay a c'est un homme izany lehilahy zany a qui ne peut pas transmettre le cœur de Jésus envers sa femme. dia lehilahy zay tsy afaka mampita ny fon'ny Jesosy a amin'ny heart vadiny of Christ to his wife. Et c'est l'homme légaliste. ary lehilahy farak'izay mandalandalana Parce que de même que Dieu dit que l'homme est le chef de la femme, satria mitovy amin'ny zavatra tenen'i Jesosy hoe lahy lohan'ny vavy a Marie, aime ta femme He comme also- Christ a aimé He l'Église. also ozy izy says, ihany koa amin'ny lehilahy hoe ianareo lehilahy tiava ny vadinareo tahaka ny tiavan'ny Kristy ny fiangonana tahaka ny tiavan'ny Kristy ny fiangonana Souvent dans les couples, il y a un duel. ka noho izany a lasa misy fifaninanana eo amin'ny mpivady Conflit, il y a un combat. misy ady a misy tolona o Ou un combat autorité versus soumission. ady a izay fanandrina ny fahefana sy ny fanekena authority versus submission. Et au fait, il n'aurait jamais eu à avoir ce conflit, ce duel. fa ny tena marina ne tokony tsisy akory a zany ady izany e Si le mari exerce son autorité, raha ohatra ka mampiasa ny fahefana ny lehilahy en aimant sa femme comme Jésus-Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle, amin'ny fitiavany ny vadiny a tahaka ny tiavan'ny Kristy ny fiangonana ka nanolorany tena ny hamonjy azy le cœur soumis envers son mari comme l'Église est soumise à Christ. ka ny vehivavy ho setrin'izany dia manaiky ny lahy tahaka ny nanekeny fiangonana ny Kristy I cannot see a problem. Mais c'est là où les deux ont besoin de prendre leur croix. fa eo indrindra nefa mila hitondran'izy roa ny azo fijaliany Même la femme ont besoin de prendre leur croix. eo indrindra no mila hitondran'ny lehilahy sy ny vehivavy ny azo fijaliana izy ireo Au Seigneur mba hamelan'ny tompo d'aider à venir dans cet excès d'autorité charnelle hiditra ny tsihatra eo anivon'izay fioara-pefy ara-pahefana sy ara-pifehezana ara-nofo izay et le manque de soumission de l'autre. sy ny tsy fampiny fanekena amin'ny vehivavy Plein de conflits, izay mahatonga tolona fifandonana bagarres, ady etc. sy ny ambiny rehetra Donc c'est une œuvre de Dieu. ka noho izany asa taon'Andriamanitra On io n'entre pas dans le mariage un homme et une femme parfaits. tsika zany tsy hoe miditra anatina fanambadiana dia lehilahy na vehivavy efa Deux lavorary doivent savoir dès le début. ary eo indrindra mila mataran'izy roa miaraka hatrany am-boalohany a Leur responsabilité ny anjarany draikitra izy ireo a mazava tsara et ne pas avoir à se justifier ka tsy hanamaritena amin'inona amin'inona de ses responsabilités. manoloana na eo anatrehany andraikitra ananan'izy ireo avy Moi, j'ai compris za dia takatro tsara que mon autorité dans la maison fa ny fahefanananako eo anivon'ny tokantranoko n'empêche pas ma femme d'avoir des désirs que le Seigneur lui donne pour accomplir certaines choses. dia tsy manakana ny vadiko mihitsy zany fahefanananako zany raha misy fanirinana napetraka ny tompo ao anatin'ny fony a hanao zavatra Et sasasasany souvent l'homme, ary matetika ny lehilahy The husband, le lehilahy zany il n'aime pas ce que sa femme fait. he dia doesn't tsy like tiany what his azy ny wife zavatra doing. ataony Il vadiny n'apprécie pas
au fait ce qu'elle veut entreprendre. He doesn't tsy appreciate makasitraka what she wants ohatra to izy ny undertake, fandraharana tiany atao Et il bloque tout. and dia he stops her sakala ny zavatra rehetra Ça, c'est sa manière izany zany d'interpréter dia fandikany vilana ny fatakarany amin'ny atao hoe Et fahefana ça, c'est pas selon Dieu. ary zany zavatra nefa dia tsy avy amin'ny tompo. Je détaille un peu certaines choses parce que je prie aujourd'hui que l'homme, le mari, soit éclairé, même qu'il a lu tous ces versets. tsy maintsy mamelabelatra zavatra sasatsasany aho satria ny vavaka atoko dia mba hazafany ny lehilahy rehetra na dia efa nivakiny imbetsaka azy io andiny-tsoratra masina io. Combien de fois vous avez lu la Bible? Impiry tokoa moa tsika ny namaky baiboly, Sur un texte 10 fois. impolo tsika mandalo eo amin'ny andiny Et c'est mitovy la ihany 11e fois que vos yeux s'ouvrent, que le voile est enlevé et que vous comprenez. fa mifaraky ambin'ny folo tsika zay eo miala salobonana eo amin'ny masotsika zay eo mazava amintsika le Moi, je andininy. prie que le voile puisse disparaître dans la vie des maris et des femmes et que chacun prenne sa place qui lui a été ordonnée And I par Dieu. pray fa za kosa mivavaka mba hiala ny fisalobonana ka samy haka ny toerana nametrahan'Andriamanitra azy a ny lasy ny vavy. Il n'y a rien de plus vilain. Tsy misy zavatra ratsy indrindra ngamba ny akotran'izany hoe vehivavy a Exerce une autorité, izay mampiasa fahefana, exercises her authority. exerce une autorité dans la chair. mampiatra fahefana ao amin'ny Il nofo. faut que la femme comprenne que Dieu a besoin de deal. Fa mila azo vehivavy fa Andriamanitra dia mila manamboatra And Autorité traitée. manamboatra an'io a fahefana zay mitady alaina io zany. in her heart. Le monde est en train de construire, allons dire, un édifice. Fa izao tontolo izao dia efa eo am-panamboarana trano a lehibe zay arafiny. Actually crumbling. Et nous, l'Église, on ne peut pas aller chercher quoi que ce soit dans ce monde-là. Fa isika fiangonana kosa tsy tokony haka ninina avy amin'izao tontolo izao io a Pour venir installer cela dans l'Église. ka anaisitra zavatra vany aka zavatra vany mba hapetraka ao anivon'ny Et fiangonana. moi, je veux mettre l'accent ce matin sur l'œuvre de Dieu. Fa za te hanindry kokoa amin'ity marain'ity ny amin'ny asan'Andriamanitra, ny asan'ny tompo. Il n'y a pas de justification, d'explication. Ary tsy misy a fanamarinana, tsy misy fanazavana lehibe Il y a la a croix du chrétien. fa misy a dia ny hazo fijalian'ny La kristianina. croix du chrétien pour éliminer tout cela dans la maison. Ny hazo fijaliana mila entin'ny kristianina mba hanala an'izany rehetra any eo anivon'ny tokantrano. Ça a été, Fa io zavatra io a comment dirais-je, installé par Dieu dia naorin'Andriamanitra io a pour être un succès. mba ahomby. C'est comme ça. And that's how it Ohatr'izany is. zava-misy Encore, Dieu n'a ary pas mbola fait verika any a d'erreur. And I'll say it fa again, tsy nanao God does fahadisoana not akory make any Andriamanitra. mistakes. C'est pourquoi si l'homme et la femme Ary zany no antony hoe raha ne placent maka ny toerana marina ny lehilahy sy ny vehivavy a, pas de langage, tsy miresaka fomba fiteny akory a, une connaissance, tsy miresaka fahalalana je akory a, parle d'une vie. fa miresaka fiainanao. Ça doit être vécu. Mila iaina io zavatra Dieu io a besoin zany. de traiter And God Ka raha mila manamboatra les Andriamanitra cœurs ny fo pour emmener l'homme to bring mba hitarika ny lehilahy, comme Christ a aimé l'Église mba hitarika ny lehilahy tahaka ny tiavan'ny Kristy ny fiangonana, et une femme qui est soumise, sy ny vehivavy izay manaiky, une femme qui n'exerce pas de l'autorité. vehivavy izay tsy mampiatra fahefana, L'autorité, ça n'a pas été donné par Dieu. dia ilay fahefana izay tsy nomen'Andriamanitra Elle azy doit être à sa place. mila maka ny toerany zavatra rehetra. Et moi, je vous dis, mes frères et sœurs, Aza milaza aminareo raha lasianabavy a, si chacun prend sa responsabilité, fa raha samy maka ny anjara ndraikiny sy ny toerany tsiraray avy a, ce sera un grand bénéfice It pour will be l'Église. a dia tena tombony lehibe ho an'ny fiangonana izany, for their marriage, ho an'ny tokantranony a. Il n'y a sy ny pas fanambadiany. d'explication, il n'y a pas de justice, de justifier, il n'y a pas de tout Tsy ça. misy fanamarinana zany zany, tsy misy zavatra mila zavana be zany e. sort exists. Oui, mais Yes, non. Eny fa zao tsisy an'izany. Oui. Eny Et fotsiny il dia faut zay. avoir un cœur qui accepte, Ary mila manana fo manaiky non pas un isika, cœur qui explique, tsy hoe fo te hanazava akory, un cœur qui accepte. fa fo manaiky ny ilaina. Et la parole de Dieu est trop claire. Ary mazava loatra ny tenin'Andriamanitra e. Je répète aujourd'hui,
araverika ny Tant ankehitriny a d'enseignements à ce sujet où je ne vais Fa- pas entrer dans la profondeur même des choses. efa maro loatra ny fampianarana momba an'izany sy miresaka an'izany tsy hidirako lalina be J'ai intsony a partagé ces quelques éléments fa zaran'ireo singa vitsivitsy ireo aho pour faire comprendre mba que le hatakaranaareo a mariage doit être un succès dans les familles chrétiennes. fa tokony ho fahombiazana ny fanambadiana eo anivon'ny ankonana Et kristianina que le couple marche de progrès en progrès. ary amandroso a tsy kelikely atrany ilay mpivady a Quelque chose qui est acquis io zany tsy zavatra hoe ay a au lendemain. hoe raha pitso sy raha afaka pitso dia ay le Le izy travail profond du Seigneur dans la vie des deux conjoints. fa asa lalina taon'ny tompo ao ampony lasy ny vavy io Beaucoup d'éléments, allons dire, pas trop majeurs, maro loatra matsy ny singa andao atao hoe tsy de lehibe a major elements, des problèmes qui ne sont pas majeurs. ireo olana tsy de lehibe a Mais si le mari et la femme ont ce fondement-là solidement ancré dans leur vie, fa raha ohatra ka ny lehilahy sy ny vehivavy manana an'izay fanorenana izay mioro-paka lalina eo amin'izany du a mari selon la parole de Dieu, hoe inona no anjara andraikitry ny lehilahy araka ny tenin'andriamanitra responsabilité de la femme selon la parole de Dieu. ary inona kosa ny anjara andraikitry ny vehivavy a araka ny tenin'andriamanitra dia izota sia tsara ny zavatra rehetra Ça ne va pas être mazava ho azy tsy hoe tonga dia isy fahagagana be raha pitso sy raha afaka pitso parce que Dieu travaille dans nos vies. satria andriamanitra dia miasa eo amin'ny fiainantsika Bien que ça ne se passe pas miraculeusement du jour au lendemain, ary soa ihany aza fa tsy mitranga amin'ny fomba mahagaga raha pitso sy raha afaka pitso le izy mais c'est important qu'il y ait cette œuvre de Dieu, ce travail de fa zava-dehibe loatra nisian'izay asa ataon'andriamanitra izay tafapetraka ao am-potsika pour emmener une autorité divine dans mba la maison merina ny fahefan'andriamanitra eo anivon'ny et tokantrano une soumission selon le cœur du Seigneur. sy ny fanekena mifanaraka amin'ny fon'andriamanitra Amen. amen Et je pense que si on a cette base-là dans notre vie, ary everika raha manana an'izay fototra izay tsika eo amin'ny ça fiainantsika emmènera une des solutions majeures pour l'Église. dia izany no hitondra vahaolana anisan'ny lehibe indrindra ho an'ny fiangonana sy ny mpivady a eo anivon'ny fiangonana Amen. amen Donc, ka noho izany a pour le raha mariage, momba ny fanambadiana marriage, on comprend le plan de Dieu. dia efa haintsika izay ny drafitr'andriamanitra On comprend le cœur du Seigneur. haintsika izay ny fon'ny Et tompo même ceux qui nous écoutent de partout, na ho anareo izay miaino anainaizanaiza aza je manaraka suis anay sûr vantana qu'ils saisissent dia azoko antoka fa natakatra ihany koa izy ireo a teboka sasatsasany a ho an'ny fahombiazan'ny tokantrano kristianina zany marriage. Donc, pour terminer sur le point du mariage, je crois qu'on va Kanu continuer izany la a prochaine fois. itsika maranana ny teboka mahakasika an'ity fanambadiana ity izay mbola toizantsika manaraka Il y a peut-être une incompréhension tendraindray a misatra tsy azon'ny olona zany a concernant le mariage civil et le mariage religieux. ny amin'ny atao hoe mariazy ara-tsivily na fisoratam-panambadiana eny amin'ny firaisana sy ny mariazy atao eny amin'ny Le fiangonana mariage civil ny fisoratam-panambadiana aloha zany resantsika est-il valable aux yeux de Dieu? move a manan-kery eo anatrehan'andriamanitra izy io Peut-être qu'on peut ouvrir notre Bible dans l'épître de Paul aux Romains, mety afaka sokafantsika angamba amin'ny baibolitsika eo amin'ny epistilyn'ny paoly ho an'ny romanina chapitre 13. toko fahatelo ambin'ny folo a 13. romanina toko fahatelo ambin'ny folo Nous voyons que Dieu va établir des hommes ditantsika fa hametraka olona andriamanitra pour le représenter sur la terre, mba hisolo tena azy a eto an-tany en dehors des ministères dans l'Église. izay a ivelan'ireo asa fanompoana En eo dehors anivon'ny des ministères fiangonana dans l'Église, Dieu va établir zany hoe ivelan'ireo mpanompon'andriamanitra eo anivon'ny fiangonana dia ametraka andriamanitra des hommes, ametraka olona andriamanitra des magistrats par exemple. On peut lire mpanapaka na mpitsara andao ny vakitsika Magistrates, we can le verset 1, que toute personne soit Andiny soumise aux voalohany, a. autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. romanina toko fahatelo ambin'ny folo ny adiny voalohany zany aoka ny olona rehetra samy anaiky ny fahefana lehibe fa tsy misy fahefana afa-tsy zay avy Et amin'andriamanitra les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. fa ny fahefana rehetra zay misy dia voatendrin'andriamanitra C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi
Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. koa izay manohitra ny fahefana dia manohitra ny voatendrin'andriamanitra ary izay manohitra dia azo fahamelohana. Judgment on themselves. Au fait, le point que je veux faire ressortir concernant le mariage civil, Ny teboka tiako avohitra zany a mahakasika ny teo mariage ara-tsivily ty c'est premièrement, dia izao hoe voalohany indrindra personne qui vit sur la terre, hoe ny olona rehetra izay miaina eto ambonin'ny tany a il y a des règlements selon les autorités du gouvernement. dia misy a fitsipika sy lalàna izay napetraka ny fitondram-panjakana eo amin'ny firenena misy anao. Dans le pays que vous vivez, Ka seul noho le izany a mariage civil ao amin'ny firenena misy anao dia tsisy afa-tsy ny mariage ara-tsivily irery ihany a no hamantarana une femme enceinte. fa mpivady ny olona anankiroa. As being one. En dehors du mariage civil, vous n'êtes pas reconnu. Donc, Fa raha vo ivelan'ny fanambadiana ara-tsivily a dia tsy azo lazaina ho mpivady ny olona anankiroa zany. Tsy ekenao mpivady zany ny olona anankiroa raha tsy ny soram-panambadiana ho an'ny firenena sasany. Ny eto Maurice zao a dia ohatr'izay. That's how it is here. par exemple, ailleurs, dans d'autres pays, Fa ny an'ny firenena hafa kosa ohatra zao a dia ny pasteur a le serviteur de Dieu sy ny mpanompon'Andriamanitra The servant of God pour faire la même chose que l'officier de dia izy ireo no misolo tena sy manao mitovy a amin'ny tompon'andraikitry ny soram-piankohonana fa misy fanampony kely kosa izay ataon'izy ireo. Donc, est-ce que le mariage civil a une importance dans la vie d'un couple Ka noho izany manan-danja raha ve ny mariage ara-tsivily na fisoratam-panambadiana eo amin'ny mpivady kristianina? Oui, bien sûr. Mazava ho azy ny valiny. Voyons, Araka ny hitantsika veut teo a dire que chaque personne doit être en règle avec les autorités. hoe mila milamy eo anaty an'ny fahefana ny olona tsirairay avy. instituted by Donc les God. magistrats, Ka noho izany ireo mpanapaka, ireo mpitsara, ireo ben'ny tanàna, ireo mpiandraikitra ny soram-piankohonana sont des autorités établies par Dieu dia fahefana izay napetrak'Andriamanitra izy ireny. pour mener à bien des responsabilités. Mba hampizotra araka ny tokony ho izy a ny anjarandraikitra voafaritra mazava tsara. Mais Kanefa faut-il que l'officier ilaina ve avy amin'ny manam-pahefana io a prononce, ny fanononany, annonce ny fanambarany des engagements bibliques an'ireo fifanekena mifanaraka amin'ny Baiboly pour que le chrétien soit satisfait Ba- du mariage civil. ho afa-po ilay kristiana amin'ilay mariage ara-tsivily. Ilaina ve zay? Mazava ho azy a ilaina zay a La fidélité l'un envers l'autre, mila manonona izy ohatra mahakasika ny fifampitokisana na fidelité eo amin'ny andaniny sy ny ankilany. One to another. l'autorité soumission comme nous avons parlé, Ohatra ihany koa momba ilay fahefana sy fanekena ny la resantsika teo responsabilité de chacun vis-à-vis des situations difficiles. ny anjarandraikitra nanany tsiraray avy eo anaty any tranga sarotra. Go through. Il va même dire que le mariage, c'est jusqu'à la mort. Eny mety tonga amin'ny filazana mihitsy azy izy hoe mandra-pahafaty ny fanambadiana Le e. couple est uni jusqu'à la mort. Dia ny dikan'izay ny mpivady a dia mila miray Donc, mandra-pahafatiny. il y a So when des engagements bibliques. Ka noho izany a rehefa misy an'izay fifanekena ara-baiboly izay a L'officier, avy amin'ilay a mpiandraikitra ny soram-piankohonana le chrétien, a Christian dia est satisfait. tokony ho afapony amin'izay zany ny kristianina e. Que cet homme représente Dieu. Satria efa misolo tena an'Andriamanitra ny olona io e. Comme serviteur de Dieu. Efa nirahana amin'ny mampanompon'Andriamanitra io olona io. Je répète, il Fa doit averiko kosa hoe proclamer certaines choses. mila manonona zavatra sasatsasany fanaraka amin'ny Baiboly izy a certain biblical Et les deux doivent répondre à ces questions. ary mila mamaly an'izay fanontaniana izay a ilay mpivady zany izy roa. Moi j'ai oublié ce que c'était que le mariage civil. Za tena nisy fotoana adiniko tanteraka ny atao hoe mariage J'ai ara-tsivily a. mariage civil dans l'église ici un jour. Dia indray andro a tato am-piangonana nanatrika mariage ara-tsivily a. J'ai bien écouté qu'est-ce que l'officier de l'état civil disait et demandait à ces deux couples. Dia nenoko tsara ny zavatra lazain'ilay mpiandraikitra ny soram-piankohonana sy ny zavatra nangatahany tamin'ireo mpivady ireo a. Et j'ai été étonné d'entendre and I Dia was tena amazed tola to gaga nare a qu'il proclamait et demandait à ces deux chrétiens that he fa proclaimed nanambary izy ary nangataka tamin'ireo kristianina anankiroa ireo a s'attendait d'eux. hoe inona ny zavatra takian'Andriamanitra amin'izy ireo. Comme par exemple, j'ai dit tout à l'heure, sont Ou attends. unis jusqu'à la mort.
ohatra ny zavatra ny teneniko teo ohatra le hoe mila miray mandra-pahafaty izy ireo a tsy misaraka zany a représentant de Dieu, ka noho izany a masolo tenan'Andriamanitra azy a ce mariage civil io mariage ara-tsivily io a correct. de manakery io mety io Mais fa ce qui est, allons dire, en plus, ho fanampon'izay kosa Over and above that, c'est que le pasteur est le responsable de l'Église. de zao hoe ny pasteur sy ny tompona ndraiky mpiangonana C'est kosa sa responsabilité, de anjara ndraikitra izy ireo a non pas peut-être de refaire le mariage tsy hoe verina manao mariage indray zany a avec les mêmes engagements. miaraka amin'ny famerenana le fifanekena efa natao teo C'est tsy zay très zany important fa zava-dehibe qu'ils kosa reçoivent la bénédiction ny andraisan'izy ireo a de l'Église, du pasteur, that the ny andraisan'izy ireo ny tsodran'ny mpanompon'Andriamanitra ny pasteur ny fiangonana ny vahoaka an'Andriamanitra va satisfaire le couple. which I izay believe will azoko antoka fa afapoan'ilay mpivady zay zavatra C'est ce zay qu'on appelle le mariage religieux. ary zay zavatra faran'izay natao hoe mariage eo anatrehan'Andriamanitra C'est la même chose. fa ny tena marina zavatra mitovy ihany le izy a Ajouter fanampiana fotsiny a un encouragement du pasteur, ny fampaherezan'ny pasteur a from the pastor, la bénédiction ny tsodrano a pour le nouveau couple, ho an'ilay mpivady vao zany a et tout commence. de manomboka eo kosa ny zavatra rehetra amen Alors, moi je vais vous donner un exemple. fa te ame ohatra anankiray aminareo Qu'est-ce aho qui se passe si par exemple il y a un couvre-feu dans le pays? inona aza ny zavatra mitranga raha ohatra azaka misy a couvre-feu a eo amin'ilay firenena Et vous anankiray êtes supposé vous marier dans 3 jours. kanefa ianao ohatra tokony hanambady a afaka 3 andro a nefa misy couvre-feu zany ohatra zany de inona ny zava-mitranga amin'izay fotoana zay Je dis un exemple, c'est peut-être n'importe quoi. ohatra zany a fa civil ou- Je dis un exemple. ohatra zany zay zavatra lazaiko teo a Et s'il n'y a pas de possibilité que l'officier de l'état civil soit présent, ka raha ohatra zany tsy misy hevitra mihitsy a ahafana miantso an'ilay mpiandraikitra ny sora-piankonana ho tonga pour maintes raisons, noho ny amin'ny antony maro le pasteur prend la relève. amin'izay fotoana zay de raisin'ny pasteur kosa ny Vous andraikitra savez, même en Afrique du Sud, je pense que le pasteur, il a, comment dirais-je, une licence. hitanareo zao ohatra ny Afrique du Sud ny pasteur anankiray de manana taratasy ara-panjakana afaka mampanambady olona Il ara-panjakana n'y a izy pas de mariage d'état civil, c'est le pasteur lui-même qui fait tous les papiers. raha vao tsy eo mpiandraikitra ny sora-piankonana de ny pasteur manakery a anasony ny taratasy rehetra Donc, il n'est pas possible pour vous ka noho izany raha tsy possible ho an'reto mpivady reto a couple now, que l'officier de l'état civil le marie. hoe ampanambady azy ireo a ilay mpiandraikitra ny sora-piankonany de ny pasteur ny mandray ny andraikitra Le couvre-feu est enlevé. fa vao miala kosa ilay couvre-feu Ceux qui vont aller à l'état civil pour se marier de civil, mazava ho azy fa tsy maintsy mandeha makany amin'ny firaisana izy ireo misora-panambadiana e avec les autorités gouvernementales. satria mazava ho azy fa mila milamina sy ara-dalàna izy ireo anatrehany gouvernement fitondram-panjakana status of Donc, est-ce que ce couple-là, si le couvre-feu dure 2 ans, qu'est-ce qui se de passe? zao amin'izay azy izy na mitranga raha ohatra ka maharitra roa taona aza le couvre-feu a de inona ny zavatra mitranga remains in place. mitarazoka roa taona aza le couvre-feu de ahoana ny atao Non mariés pendant 2 ans, le couple. de mitoetra tsy manambady mandritra ny roa taona ve zany le Si le mpivady pasteur But if fa raha ohatra kosa ny pasteur zoom, amin'ny alala zoma na pitaindavitra rencontre le couple miaona amin'ilay mpivady izy a et les maris. de mampanambady azy ireo le pasteur de mikonty ve zay sa tsy mikonty manakery sa tsy manakery mazava ho azy fa mikonty and then fa ao aorinan'izay kosa ao aorinan'ilay roa taona miala amin'izay ny couvre-feu Les 2 tourtereaux s'en vont à l'état civil. de iny fa mitanjozotra makany amin'ny firaisana ilay mpivady a Nous voulons nous marier. de miteny te hivady izay ara-panjakana zany Ils vont se marier civilement. de tsy maintsy manambady ara-panjakana izy ireo azonareo ve tiako lazainy e Donc, le pasteur, ka noho izany ny pasteur a représenté, il est le serviteur de de Dieu. isolo teny izy satria izy mpanompon'Andriamanitra olona napetraka Andriamanitra izy a Un serviteur de Dieu que l'officier de mazava ho azy a fa izy no mpanompon'Andriamanitra kokoa mihoatra noho ilay mpiandraikitra ny sora-piankonana Donc, on comprend le principe que je suis en train de tsy haiko nazonareo hoe le fitsipika tiako apita aminareo
You understand the Il ne faut pas être principle? étonné. ka noho izany aza gaga You to be surprised. Il ne faut pas être légaliste. We must aza mandalandalana Parce que normalement, à l'église, on demande le certificat du mariage civil avant que le pasteur prie et proclame Because devant tout le monde. often- raha niara-drany any fiangonana mangataka an'ilay sertifika navitana fisoratam-panambadiana izy mivady zay vao mivavaka sy mitsodrany eo anatrehan'ny olona rehetra ka manonona fa efa mpivady ara-dalàna Et izy pour ireo une e raison ou une autre où ce n'est pas possible, fa raha noho ny amin'ny antony maro samihafa kosa hoe tsy possible ny anaovana an'izany a le pasteur prend la relève dia maka ny relève na ny andraikitra ny pasteur et il va marier les deux. dia mampanambady azy roa le pasteur Mais je amen répète, But I fa repeat, verika any a on ne va pas se baser sur un certificat de l'état civil we're not tsy going to hiankana base zany ourselves tsika on amin'ilay marriage sertifika avy any amin'ny sora-piankohonana s'il n'y a pas des engagements bibliques if they are raha vao tsy misy an'ilay fifanekena mifanaraka amin'ny baiboly izay eken'ny andaniny sy ny ankilany dia ireo mpivady zany ary iny kosa dia mila ataontsika azo antoka tsara fa tsy maintsy natao conjoints, ary ho an'ireo mpivady a les engagements de leur part sont connus. dia mila fantatra ny fanekena izay nataon'izy ireo a their side, Ils their ont responsibilities entendu on each des one. engagements sérieux de la part de l'officier. nare tsara izy ireo a ny fanekena izay mila jain'izy ireo avy amin'ilay mpiandraikitra ny Des sora-piankohonana bases bibliques ireo a Basic fototra ara-baiboly a que nous avons lu tout à l'heure. arak'izay nivakintsika vao teo Et la femme doit se soumettre au mari. hoe mila manaiky ny lany vavy efa rentsika foana zany rehetrarehetra zany e Et vous n'allez pas faire un mariage religieux. fa aoka ane nareo tsy hanao mariage a Terme de religion. araky ny fomba mpivavahana hoe ilay mitondra anarana araky ny fomba mpivavahana mihitsy zany the word Sans religious. engagement biblique. kanefa tsy nisy an'ilay fanekena ara-baiboly marina tao am-po There is a yes, fa ny eny izay nekenao a Proclamer dia aoka hoeny a aux engagements de la parole. there is dia a aoka yes hoeny people hovalan'ilay fanekena ara-baiboly izay nekenao commitment that God is asking, the Et c'est biblical ça que commitment Dieu that God is reconnaît. asking. ary zay a no eken'andriamanitra Amen. amen C'est clair? mazava ve Si vous avez des questions, If you mana have fanontaniana ve nareo vous pouvez revenir. raha mana fanontanianareo dia afaka miverina dia afaka averintsika resany zany tsy manana olana C'est mihitsy clair a pour tout le monde? is it mazava clear, amintsika rehetra ve zay OK. ao a Donc, nous avons terminé ce matin ka noho izany a tapitra treo ny amin'ny ditolakandro ity a this evening? concernant le mahakasika an'izay a loha hevitra hoe fanambadiana izay tsy dia niditra tanatiny atsipiriany be tsika important. fa nisy teboka lehibe sasatsasany kosa izay nila fantatsika Et androany puis, la prochaine fois, on va dia passer manaraka au divorce, dia resaka indray tsika any amin'ny fisaraha-panambadiana séparation, ny fisarahana remariage. And sy ny fanambadiana indray because satria there is a lot maro ny Malheureusement, trango dans ohatr'izany l'Église ankehitriny du Seigneur, il y en a beaucoup qui ne sont pas selon l'ordre de Dieu. ny mampalahelo ankehitriny ao anivon'ny fiangonana dia maro mpivady a izay tsy manaraka ny lama zay a napetraka andriamanitra Amen. amen Allons se mettre debout. ndao tsika hiaraka hitsangana androany isotra ny tompontsika any amin'izay tenin'andriamanitra izay a izay tena fahazavana lehibe tokoa tsy hita zay ambara fa ndao akasitraka ny tompo isika dia isotra ny tompo isika ny amin'ny teniny a tamin'ity androany ity a izay nanazavany atsika tsiraray avy jesosy io misaotra betsaka anao zay satria hafa mihitsy tompo ny mahafantatra ny sitraponao rehefa tsy anatin'ny maizina ny fatakaranay zavatra anatina fisalasalana fa rehefa mazava ny taridalana mahakasika ny fiainanay satria matoa ianao miresaka nyreny amin'ny fiangonana tompo dia tena linany amin'ny fiainam-piangonana ianao linany amin'ny fiainan'ireo mpivady ianao Andriamanitra ary matoa nisy an'ireny fitsipika silamina ireny izay napetraky ny apôstôly Paoly tamin'izany vaninandro zany eny napetraka ao mihitsy aza tompo hatrany mboalohany hatrany amin'ny Adama Jesosy ihany koa ary ny apôstôly Paoly taty afara tao amin'ny fiangonana voalohany dia tianao ny fiainanay tompo tena
hifanitsy hifanaraka amin'izany tokoa tompo. Ny azonay atao androany Jesosy dia ny misaotra anao, mety mandrava ny raisonnement anay zany, mandrava ny fieveranay manokana zany, fa tompo sokafo ny fonay ahafahanay matakatra an'izany tsikelikely. Aza vela izy fanoherana ao anatin'ny fonay, fa aoka ianao Jesosy tena nokatra ny fonay misimisy hatrany ka ahafahanay manaiky ny teninao Jesosy. Alleluia. Tompo misaotra anao aho, ny fahasoavana ny rafona vaovao, ny rafona vaovao sana. Tsara amiko ianao, tsara amiko ianao, zay rehetra nataonao, tsy voatanisako fa tonga ho isaotra. Ataontsika isaotra ny tompo amin'ny fotsika rehetra androany. Misaotra Jesosy, misaotra Jesosy, misaotra anao aho, misaotra anao aho, misaotra anao Jesosy. Zay rehetra nataonao, rehetra nataonao, misaotra, misaotra Jesosy, misaotra Jesosy, misaotra anao aho, misaotra anao aho, misaotra anao aho Jesosy. Rehetrana sy izay mbola ho ataonao, sy izay mbola ho ataonao, zay rehetra nataonao, zay rehetra nataonao, sy izay mbola ho ataonao, misaotra. Alleluia. Antsika ite akao